Manolotra ny arahaba tompoko mahazo vahana indray ny tsikony varatraza eto Madagasikara ato anatin'ny 3 andro manaraka. Ny ilana tsinanan'ny nosy moa no tena ho voakasika izay ary mety isy orana malefaka andalo mihitsy azy zany indraindray. Ho an'ny faritra anatiny indrindra moa ny ilana tsinanany afovoantany dia andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify na orana malefaka. Manaraka izany ihany koa ny varatraza moa dia mamafy rivotra mangatsiaka ka izy fidina misongadina zany aloha ny maripana ambany indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany sy ny ilana tsinanan'ny Madagasikara. Ny maripana ambony indrindra kosa tsy misy fiovana firy amin'ny ankapobeny. Ho an'ny mpiandrika manomboka eo Toliara ka hatrany Cap Sainte-Marie dia entanina mba ho mailo sy tandrina mafy rehefa mivoaka miandrika satria andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny mety ho fiforonana rivo-doza ato anatin'ny herinandro kosa indray dia tsy ahina aloha ny mety isina fiforonana rivo-doza ato anatin'ny faritra masina misy atsika. Andao jerena amin'ny antsipriana raha mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina isy sisanorana tandrifin-drahona aty amin'ny distrikany Soalala, Mitsinjo, Melaky ary ny tapany avaratra ny fahatry Menabe. Azo orana malefaka kosa ny aty Antala, Analanjorofo, Atsinanana ary ny morontsiraka ny fatra atsimo Atsinanana. Andrahoana na anjombona ny any amin'ny fatra avaratra sy avaratra andrefan'ny Madagasikara raha toa ka mety arahana herikerika manify mihitsy azy zany ho an'ny ilany atsinanany afovoantany. Ny voamaraina moa zay efa vinavinaina isava miandalana ihany zany rehefa misandratr'andro. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinany toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka ny morontsiraka atsinanana iray manontolo miainga avy aty amin'ny faritra Sava ka hatrany amin'ny Taolanaro. Ny ilana atsinanany afovoantany moa dia andrahoana na anjombona ary mety arahana herikerika manify na orana manify eny antsefatsefany eny. Azo oram-baratra kosa ny aty amin'ny faritra Diana sy Sofia raha toa ka azo orana tandrifin-drahona mitsitokotoko na manila ihany zany indraindray ho an'ny faritra Boeny, Melaky, Betsiboka ary ny faritra Bongolava. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana indray mananika hatrany amin'ny 430 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny atany atsimon'ny nosy eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 420 degré ho an'ny afovoantany. Hitantsika amin'izao fa misongadina be mihitsy ny fidinan'ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany manodidina amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 degré. Andao jerentsika indray raha mivinany toetry ny andro amin'ny alahady ho avy izao. Mitoetra hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny ilany atsinanan'ny nosy raha toa ka andrahoana na anjombona rahana herikerika manify ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany. Ho an'ny ilany andrefan'ny afovoantany sy ny ilany tapany atsimony afovoantany iny moa dia andrahoana na anjombona mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona mitsitokotoko indraindray. Ho an'ny faritra Betsiboka, Sofia ary Diana dia azo orana tandrifin-drahona mety ho arahan-kotroko zany indraindray. Raha ny vinany maripana amin'ny lahady zay zao dia manodidina eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 degré ho an'ny afovoantany, 430 degré kosa maripana ambony indrindra any amin'ny tany atsimon'ny Madagasikara sy any amin'ny faritra avaratra andrefana zany hoe aty amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka. Andao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary zay mitoetra hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka atsinanana iray manontolo ho an'ny faritra anatiny kosa dia andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona zany. Ho an'ny faritra avaratra andrefana sy avaratra kosa dia azo orana tandrifin-drahona. Ny faritra sisa rehetra indrindra morontsiraka andrefana sy atsimon'ny nosy moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana indray mananika hatrany amin'ny 430 degré hatrany aty amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny atitany atsimon'ny Madagasikara. Ho an'ny afovoantany kosa dia eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 420 degré eo ny maripana ambony indrindra. Araka nefa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro omenanao indray ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nijanona ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitondrivotra teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity. Raha ny tety Ampandrinomby, ny teny Andraharo, Soanerana ary Andramena dia nijanona ho ambanin'ny fiatran'ny OMS avokoa izany. Raha ny teny Amboda manokana dia nijanona ho ambonin'ny fiatran'ny OMS izay tahan'ny falitondrivotra izay na dia nisy aza ny vidinan'izany nandritra izay 2 andro lasa izay. Raha araka ny vinavira ho an'ny 3 andro manaraka indray dia
dia nijanona ho ambany amin'ny akaben'ny tamin'ny falitondrivotra eto Antananarivo rano mandrafitra ny toetry ny andro no jerena fa ny manodidina ny Amboda manokana no mety mbola hijanona ho antonony hatrany izay tamin'ny falitondrivotra izay. Na izany na tsy izany aza dia mila mailo sy mitandrina hatrany ireo izay marefo ara-pahasalamana, indrindra moa ireo olona marefo na manana olana amin'ny taovam-pisefona. Izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.